Mbola amizay vaovao zay hatrany dia raha toa ka tsy misy irika intsony ny fanondranana andramena an-tsokosoko dia misy indray ireo miroso amin'ny fanondranana rongony. Io no hevitry ny Praiministra teo aloha Omer Beriziky mikasika ireo rongony 30 gony izay tratra tany Ihosy ny andindininy ary. Itarareo zay ihany no manahirana lasa resabe indray zao ny hoe efa tsy afaka atao intsony manondrana andramena makany ivelany dia rongony rey no ataonjareo inona ty mivarotra zavatra tsy mety tsy tsara ho an'ny Madagasikara ny imagentsika hoe simba zavatra ohatran'izany ka dia ataoko fa miady amin'io koa io ane zavatra efa misy lalàna raikitra mikasika an'io efa misy service no mikarakara ny lutte contre la toxicomanie ny zava-mahadomela rehetrarehetra misy ady azo atao aminazy io ary efa misy lalàna mipetraka mikasika anazy tokony ampiarina le lalàna zay ny zavatra hitako voalohany ary zay hoa tsy azo atao hoe amina teny fotsiny fa tsy maintsy arahana acte